Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andevo. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias, hivavaka ao anao aho. 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra mahita ny indray amin'ity anio ity tafahoana anatin'izao fadarana miamazava ny fahamarinana zao isika rehetra, dia manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako. Ny mpanombokelin'ny Tompo apôstôly Andrias no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao. Nanaraka antsika teto makasika ny antsoina hoe fanahy manaranaka, nampianatra makasika an'izay ny tenako ary betsaka isika no voakasika manokana tao anatin'izany rehetrarehetra izany satria dia tena ara-baiboly ary mamatotra sy manapotika fiainan'ny olona tokoa ny fanahy manaranaka amin'izao tsika miresaka izao. Tao anatin'iny fampianarana iny somary nanome fanoharana kely ny mahasamihafa ny fanahy manaranaka sy ny antsoina hoe ozina. Ny fanahy manaranaka hoy aho rehefa atao délivrance zany le ray aman-dreny voafatotra an'le fanahy dia miepita aty amin'ny zanaka foana le izy zany na vita délivrance raha ny ray aman-dreny satria fanahy manaranaka le izy. Fa ny ozina kosa zany rehefa vita délivrance ny ray aman-dreny dia tapaka eo le ozina, tsy miepita aty amin'ny taranaka intsony, afa-tsy hoe alohany nanaovana délivrance an'le ray aman-dreny dia efa tiraka ilay zanany, dia iny zany efa miepita ilay ozina amin'izay ora sy fotoana izay. Fa raha ohatra hoe mbola tsy niteraka izy mivady ireo no natao délivrance dia tsy miepita aty amin'ny zanany ilay ozina. Ka amin'ity fampianarana androany ity dia resaka makasika an'izay antsoina hoe ozina izay isika rehetra izany, dia manasa antsika rehetra mpitiavana ny tenako anaraka ny fampianarana hatramin'ny farany hivavaka isika amin'izao ora sy fotoana izao. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka mampianatra eto ny tenako amin'ity ano ity noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao, mangataka ny fanainao masina Tompo ampiteny eto amin'izao fotoana izao mba ho fiainana ho an'ny tsirairay avy ary ny herin'ny teninao androany anova fiainan'olona maro amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Misaotra Tompo, amen. Ho resantsika androany makasika ny ozina, avy aiza ny ozina, inona no antony mahatonga ny olona anankiray ho tratran'izany ozina izany ho ianarantsika hatrany am-piandohana mihitsy dia amin'izay fotoana izay fantatrao ny fahamarinana dia ny marina afaka anao tsy ho andevo. Tao mamadika baiboly aloha tsika jerevantsika ny amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany manomboka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany manomboka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: sambatra ny olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo mena izay tia azy. Raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra ny makafanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba makafanahy olona izy, fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy fitahany izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Eto zany zao Jakoba mampianatra antsika makasika ny antsoina hoe fakapanahy. Ny fakapanahy ito araka ny voalazan'ny baiboly dia tsy avy amin'Andriamanitra satria ny baiboly eto milaza hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy fitahany. Andriamanitra ozy izy tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy makafanahy olombelona izy. Raha misy olona alaina fanahy zany dia aoka izy tsy hiteny mihitsy hoe Andriamanitra ny makafanahy, zany hoe eto zany tsy Andriamanitra ny makafanahy. Samy hafa ny fakapanahy sy ny fizahantsoetra. Ny fakapanahy dia avy amin'ny olona ihany no mahatonga azy tratran'le fakapanahy satria hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany izy sy fitahany.
zany hoe le filana ao anatintsika, le filana ao anatin'ny olombelona, iny no manetsika le fakapanahy atonga ny satana anafahefana eo amin'ny olombelona anankiray. Ohatra fotsiny hoe misy lehilahy anankiray ohatra ataoko hoe tia vola, dia ao anatin'ny fotoana tokony ionana amin'Andriamanitra, fotoana tokony ivavahana, no misy miantso tampoka izy manao hoe makanesa tia ianao, makanesa tia tokoa tia mazinga fa efa vonina ato le volanao. Nefa iny fotoana tokony andehanana mivavaka. Afaka miteny izy hoe maninona raha alefa le volana, hoe aleo rapitro za mandeha makany, fa tonga dia lasa izy teny eo tsy nandeha nivavaka, lasa nandeha nakany le vola, satria hitan'le devoly ilay filana ao anatiny, fitiavam-bola ao anatiny, dia amin'ny alalan'iny filana iny no etsehan'le devoly akany ny devoly fanahy azy. Zany hoe ny aingano io fakapanahy io zany tsy avy amin'Andriamanitra, tsy le hoe devoly loatra fa miainga amin'ny filana ao anatintsika, araka amin'ny volazan'ny Baiboly hoe fa samy alay mpanahy ny olona raha tarihan'ny filany sy fitahany, ary ny filana rehefa torotoronina miteraka ota, ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Lasa tafandika sabata izy ohatra tsy nandeha nivavaka, satria nahoana? Lasa nandeha naka vola. No le filana vola ao anatiny dia inona na satana fahefana taminy. Fa amin'ny fotoana zany levon'ny olona tsirairay avy le filana ao anatiny, le fahalemena na le filana mamatotra azy iny tsy manam-pahefana amin'ny mihitsy satana. Raha tadidinareo ny tompony teny hoe avy ny andrianana izao tontolo izao izy fa tsy manana na inona aminy izy, satria tsisy filana mihitsy tao amin'ny tompo. Raha tadidinareo tamin'ny fotoana avy ny fadianina ny tompo 700 andro 700 alina tany anefitra, vao vita le fifadikana no voalazan'ny Baiboly dia nona izy. Ditanareo tsara, vao hitan'ny satana le filana te hinakanina tao amin'ny tompo, dia iny amin'izay satana tonga nakafana azy hoe avadio tonga mofo io vato io, satria nona ny tompo. Fa tamin'ny fotoana mbola tao anaty fifadikanina ny tompo tsy nisy anohanana tao anatiny, dia tsy nisy devoly nakafana azy mihitsy, ary tsy nanam-pahefana tamin'ny satana. Ohatr'izay mahatonga ny fakapanahy eo amin'ny fiainan'ny olona, ary fakapanahy io rehefa torotoronona no voalazan'ny Baiboly miteraka ota rehefa torotoronona, rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Eo zany ny mahatafiditra n'ilay antsoina hoe ozina. Tsy pia kely alohan'ny idirako amin'ny teboka manaraka, samihafa ny fakapanahy sy fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no mizahan-toetra antsika, fa ny devoly tsy afaka mizahan-toetra antsika. Fa ny fakapanahy tsy avy amin'Andriamanitra. Sao ianao mahita fahotana mitady andavanao dozy ianao hoe alain'Andriamanitra fanahy, tsy Andriamanitra ny maka fanahinao, fa ny filana ao anatinao no mahatonga ny satana manam-pahefana mampiasa n'ilay fahotana miôdiôdy eo anoloanao eo. Zany hoe aka ohatra kay kely farany misy lehilahy anankiray tia vehivavy, na misy vehivavy anankiray tia lehilahy, tena manana fitiavana amin'izay zavatra izay izy, dia izy mieritreritra hoe tsara tarebe hoe manana ny bikako manana ny fahatsarako manokana, satria jereo fa ohatrany hoe miadaladala amiko daholo ny lehilahy rehetrarehetra, na hoe miadaladala amiko daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Tsoroko aminao ny marina, tsy hoe ianao ny tsara tare, tsy hoe ianao no ngeza be, na hoe besandry be, na hoe tena hoe ianao ny tsara indrindra. Tsy izay le antony, fa hitan'le devoly le filana lehilahy sy filana vehivavy ao anatinao, dia mampiôdiôdy an'ireo manodidina anao izy maka fanahinao. Zany hoe raha tsy misy filana ao anatin'le lehilahy na ao anatin'le vehivavy, dia tsy misy olona afaka ampiôdiôdin'ny devoly eo akana fanahina azy. Dikan'izay raha tianao satana tsy hanana fahefana aminao mihitsy, fantaro hoe inona ny fahalemenao le miteraka filana mitady andavanao sanapotika anao iny, fa rehefa resinao iny, rehefa ravanao iny, mbola atoroko anao amin'ny fandarana manaraka moa hoe ahoana no atao ahafahana mandevona n'ilay filana ratsy ao anaty tsy ahatonga ny satana napahefana amintsika intsony, fa amin'ny fotoana resinao ilay filana tsy manapahefana aminao satana. Manafika izy fa reraka miala maina, mitondra karazana zavatra mety hoe andavonanao izy fa miala maina, satria nahoana le filana ao anatinao efa tsisy intsony. Zay ny mahakasika an'iny, avy amin'ny olona zany no mahatonga ny olona tratrana fakapanahy, izy ihany, ianao ihany zay mahita. Dia eo amin'izay no hijerevantsika n'ilay tantara anankiray, nao amadika Baiboly amin'izay tsika. Raha tadidinareo tsara tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, tamin'ny andron'ny Adama sy Eva dia nisy tantara nalainy menarana fanahy i Eva. Fanontaniana apetrako aminareo, maninona no tsy tany amin'ny Adama ny menarana no nandeha naka fanahy tamin'ilay azo voarara, fa nanina izy no tany amin'ny Eva?
hoe anky raha mihinana an'io azo voarara io anareo izy tsy ho faty sy akory. Hitovy amin'Andriamanitra ianareo, alalany tsara sy ny ratsy. Eva zany no nanana faniriana foana hihinana an'io azo voarara io, matoa le menarana tany aminy nandeha. Dia lavo tao anatin'ny fihinanana an'ilay azo voarara moa zany Eva. Dia tsy vitan'izay fa rehefa nihinana izy dia nomeny ihany koa i Adama, rehefa avy eo dia tafihinana ihany koa i Adama. Vokatry ny nihinanan'izy ireo io azo voarara io dia tezitr'Andriamanitra, dia nozonon'Andriamanitra i Adama sy Eva. Raha jerevana tsara zany le voalazan'ny Baiboly tsy tokony hisy ozona tonga teo raha tsy nisy filana ratsy tao amin'ny Eva. Nitsiriritran' le azo voarara. Dia ino no netsehany menarana nakany fanahy, satria hitany hoe te hihinana n'io azo voarara io Eva, fa no le tenin'Andriamanitra dia manohatra izy, fa saingy le filana te hihinana ao anatiny. Dia ino nakany ny devoly fanahy azy tamin'ny lalana fomba firesaka. Be dehibe io fakapanahy io mety fomba firesaka, fahaizana miteny, resaka conseil, resaka fandresen-dahatra manokana fotsiny tsotra zao, hoe entiny tsy fananana dia amboamboaran'le olona ny sainao dia tafaroboka taka ny nataony Eva teto. Vokatr'izay dia tonga Andriamanitra, fa ataon'Andriamanitra manko isan-kariva mamangy an'izy ireo amin'ny say Edena. Tany am-piandohana vao midina mamangy eo amin'ny say Edena Andriamanitra, dia hitan'Andriamanitra i Adama sy Eva. Fa ny zavatra nitranga teto rehefa nanota izy mivady dia tsy hitan'Andriamanitra hoe ry Adamo fa aiza ianao. Dia ozy Adama hoe niery anao fa matahotra ozy izy fa mitanjaka. Iza ny teny taminao fa mitanjaka ianao ozy Andriamanitra. Nga efa nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hihinanana. Dia ozy izy Adama manao hoe ny vehivavy izay nomenao ny namako no nanome aka dia nihinana. Nanatonan'Andriamanitra Eva hoe ahoana izany ataonao zany raha vehivavy. Dia ozy izy Eva manao hoe ny menarana ny namitaka ka dia nihinana. Vokatr'izay dia ho jerevantsika amin'izay ny ozona niatra tamin'ny menarana. Eo amin'ny 4:7 amin'ny Genesis 3 Genesis 3 ny 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompirehetra sy ny bibidia rehetra dia ianao no voaoziny, ny kibonao no andehananao ary ny vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Ary ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny obelatongany. Voaozina zany ny menarana teto, satria namitaka ny Eva, nandavo an'i Eva tamin'ilay azo voarara. Dia ny ozona niatra taminy dia hoe ny kibonao no andehananao. Zany hoe ino mahatonga ny menarana mandeha amin'ny kibony iny zany ozona ny mahatonga anazy ohatran'iny, fa tsy ohatran'iny ny paoziny taloha. Faharoa ampifandrafesiko ozy izy ny taranako sy ny taranany. Ny taranako ny menarana zany anoritoro ny obelatongotry ny taranaky ny vehivavy, ny taranaky ny vehivavy kosa anoritoro ny lohan'ny menarana. Zany hoe voaozona tany am-piandohana mihitsy ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy ifandrafy. Rehefa hoe miresaka fifandrafesana zany tsika, zavatra ratsy zany. Ifandrafy mandraky tiany androany ny fandrafy ny taranaky menarana sy ny tarana vehivavy. Tsy hiaraka mihitsy ireo ary tsy hiara-iasa. Ary eo ny mahatonga ny olona sasany voafitaka hoe marary na manana problème dia mandeha makany amin'ireny toerana, ohatra hoe makany amin'ireny toerana misy zavatra ratsy ireny, fanompoantsampy, taiza kalanoro, taiza vazimba, mitaiza zavatra ratsy ireny. Nefa ny Baiboly eto efa miteny hoe voaozina ampifandrafesina ny taranaky ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy. Jereo tsara ny olona miaino anatina fanompoantsampy. Mety miteny ianao hoe kazange marary apôstôly dia izay ny nandehanako tany, ekeko zany fa tery tao anatin'ny aretina ianao, fa tafaroboka tao anatina fanompoantsampy ianao, satria nampanovony an'le dingana be dehibe ianao le fanompoana hoe mba azahoanao fanasitrana. Nefa ny zavatra nitranga tateo aoriana vao miahy ianao ny anarary, ny vola lany etsy andaniny. Ozy ianao hoe kazamana problème, lasa ny olona mivadiko dia tsy maintsy nandehanakany mba hisitona le vadiko, vao miahy lasa problème be amin'izao tsika miresaka izao. Dia tadidio tsara fa ny fiafaran'ny olona miara-miasa amin'ny Satana, na mangataka famonjena amin'ny Satana, na ataoko hoe manao pakta mihitsy, mialatsiny amin'ilay fiteny manao pakta amin'ny Satana, tsy maintsy ratsy fiafara foana. Satria ny Baiboly eto no miteny fa ampifandrafesiko ny taranaky ny vehivavy sy ny taranaky ny menarana. Raha lasa sy anabavy malala ao amin'ny tompo, any an-danitra raha ny toerana misy an'ny Satana mavita mivadika izy. Andriamanitra pahary azy zao, Andriamanitra be voninahitra feno fiadanana ane izy tany an-danitra fa navita ny vadika.
dia isika izay olombelona ve ny tsy ivadian'ny satana fa miezaka izy mandresy lahatra anao amin'ny voalohany hoe omeko an'izao ianao omeko an'izao raha ohatra ka manompo aho dia tafaroboka ny olombelona fa ny baiboly efa manozon'Andriamanitra eto hoe ho ampifandrafesina ny taranaky ny vehivavy sy ny taranaky ny menarana dikan'izay tsy hiara-iasa mandrakizay zany ireo tsy hiara-iasa mandrakizay zany mihitsy ny menarana sy ny vehivavy sy ny taranaky ny vehivavy azafady dikan'izay zany a raha ohatra ianao ka miainao anatin'ny fanimpotsampy ozy ianao hoe tia androso be mivarotrako dia mampiasa an'ilay zavatra iny ianao ozy ianao hoe tiako iverina ato an-trano ny vadiko dia mampiasa ody fity ianao nandeha maka fanaingalavitra ianao tsy haiko inona daholo ny ampiasaina amin'ireny ozy ianao hoe za te ho sitrana dia nandeha nakare amin'ny karazana doany sy ny karazany reny ianao mialatsina fa ataoko mahitsy ilay izy satria tsy tiako fitahana ianareo ny voalazan'ny baiboly fa izay afafin'ny olona ny jinjaina fa eto zany baiboly mazava tsara dia tsy nijanona teo amin'ny menarana teo ny ozina fa voozina ihany koa Eva ny ozina ny atra tamin'ny Eva dia ozy izy manao hoe aro koa izy tamindra vehivavy abe dia abe ny fahorianao aho zay aloha ny jerevantsika voalohany abe dia be ny fahorianao aho raha jerevantsika tsara ny fiainana misy eto ambonin'ity tany ty raha ampitaina ny lehilahy sy ny vehivavy no tena mizaka fahoriana indrindra satria nisy an'ity ozina napetraka Andriamanitra tamin'ny Eva ity vokatry ny nandikana ny baiko izay napetraka Andriamanitra tsy azo hinanana ny azo voarary dia voozina Eva ny ozina nefa araka rehefa niteneniko tamintsika iny a rehefa tsy vita délivrance zany satria tamin'ny Eva zany mbola tsisy nanao délivrance zany tonga dia miepita ty amin'ny taranaka faramandimby jerevantsika kiny eo amin'ny andininy raika amby roapolo hoe ny andininy faraiky amby roapolo ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika azy hoe ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra Eva no renin'ny olombelona rehetra dikan'izay vao ozina le renin'le olombelona rehetra miepita ty amin'ny taranany faramandimby le ozina inona raha le ozina abe dia be ny fahorianao aho zay ny mahatonga na vehivavy maro miainao anatina fampahoriana atao tsinotsinona tsy avela mitady vola ahilikilika eo anatin'ny tokantrano mizaka an'ity karazan-javatra be dehibe ity be dehibe ngeny vehivavy isa dia ohatra amen'ny vadiny toko hoe 1 million izy ohatra isam-bolana iny sady écolage hofatrano vidin-jiro sakafo isan'andro ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro tsy ampy le vola izy ny tratra mameno io vehivavy io no mizaka ny tserany aina anatin'ny tokantrano inona nefa mahatonga le vehivavy mizaka ny tserany aina tsy hoe nateraka izaka ny tserany aina izy fa no le ozina avy tany amin'ny Eva no mbola mamatotra azy amintsika miresaka izao mahatonga le teny tanteraka manao hoe abe dia be ny fahorianao aho misy vehivavy mahita amin'izao fotoana izao anatina fampahoriana mafy be mihitsy vao hitsakitsaky ny vadiny vao ilikilika ataon'ny olona tsinotsinona tena mizaka inona ny antony io no le ozina raha lasana bavy ary tsy nijanona ihany le ozina fa mbola ozy izy manao hoe indrindra fara manananaka ianao manananaka eto zaraintsika anankiroa le manananaka voalohany zany a na izy zany a mbola vao mitondra n'le zaza mbola bevoka zany dia faharoa efa teraka le zaza fa efa mitaizan'le zaza zany izy jereo tsara ny fahoriana zakainy ny vehivavy efa bevoka vao manomboka mitsaika ao anatin'ny kibony io zaza io a tena fahoriana miditra makany amin'ny hôpitaly matetika miakatra ny tension mandoa ratsina marary tsy normal mihitsy ny vatany satria ny baiboly dia milaza indrindra faramanananaka ianao misy karazan'olona rehefa bevoka tsisy problème mihitsy izy fa miaina normal tsara mihitsy fa ny olona mbola voafatotry le ozina avy tany amin'ny Eva vao mitsaika ao anatin'ny kibony io zaza io fa fahoriana tsisy oatra zany marary lava lany vola mihitsy tsy matory amin'ny alina marary nify ny sasany voto be mihitsy ny nify nanomboka izy bevoka raha tsy nan'ity karazan-javatra be dehibe amin'ny 12 alina izy mitady ohatra mitady akondro mitady mangazo dia miovaova isan'andro misy fampahoriana tena tsy zaka mihitsy iainan'le vehivavy voafatotra n'le ozina avy tany amin'ny Eva eo ampitirana izy le mbola mitondra zaza mbola bevoka iny a tena betsaka ny zavatra iainan'ny vehivavy amin'iny ianareo vehivavy ngamba mahita tsara mihitsy be dia be ny fahorianao ozy izy a indrindra faramanananaka ianao ilain'ny mpivady zany hoe
bevoky zany ny vadiny fa rehefa manomboka bevoky eo i vehivavy io lasa masika, lasa midaroka, lasa mamono ao anatin'ny tokantrano ao. Zavatra misy zany a. Misy karazana vehivavy nanomboka izy bevoky ny sarahany vadiny, nanomboka izy bevoky ny elan'ny olon-tiny, lazainy le lehilahy fa tsy zanany le zaza ao anatin'ny kibo. Misy karazana vehivavy sady bevoky no manao raraha, bevoky no mitady vola, bevoky no manenjika an'ity trosa isan-karazany ity. Misy vehivavy miaina amin'izany no iozona avy tany amin'ny Eva io raha lasiana-bavy. Misy an'izany a. Indrindra fara manana anaka ianao. Misy amintsika zany zao anatin'ilay manomboka mitsimoka ao anatin'ny kibonao mihitsy ny zanakao, manomboka mampirafy anao ny vadinao amin'izao raha sy fotoana izao, manomboka lazainy fa tsy tiana ianao hoe io amin'izay ianao fa tratrako, lasa tsy omeny vola ianao, miady rery nonany tsy hitanao tsony izay iainany nefa ianao efa bevoka tsy hitanao izay anaovana an'ilay zaza. Dia ny faharoa indrindra faramanananaka efa teraka ilay zaza. Jereo tsara ngeny akaharoan'ny renim-pianakaviana fa izy no mizaka ny ditrany io zanany io. Mamaky fitaratrana fiaran'olona any a, izy ny idirana problème. Maditra be le zaza, izy ny idirana problème. Izy ny mahazo laza ratsy hoe ratsy taizy ty zaza ty, izy any reniny le vehivavy ohatr'izao iny no miteraka an'iny. Zany hoe zay fahotana na tsy fahatanterahana ataon'le zanany dia misy fiantraikany amin'ny reniny io, ary be dia be ny renim-pianakaviana maty no ny ditran-jaza, maty no ny ditran zanany, satria niteraka aretim-po mampivoaka zanak'olona any ny zanany dia izy no miferitrainy. Miditra violon na migadra ny zanany, izy no miferitrainy. Ao amin'ilay vehivavy daholo no mitotony ity karazana fahoriana ity, no ilay ozina manao hoe indrindra faramanana anaka ianao. Misy karazan'olona zany ny fananany anaka mitondra fiadanana ho azy satria tsisy ozina izy, tsy voafatotra an'ilay ozina izy a dia tena hoe fahasambarana ho azy na azaza dia tena ay mahafinaritra. Fa misy karazam-behivavy mbola voafatotra an'io ozina io tompoko, vao manomboka mitsimoka ao anatin'ny kibonao io zaza io, teraka problème ho azy io. Tsy nitondra fifaliana ho azy io fa fahoriana foana ny ainany, nanomboka nitsimoka tao anatin'ny kibony io zaza io. Esy latsa foana ny aina nanomboka nitsimoka tao anatin'ny kibony, nanomboka lehibe le zaza efa nitezaina, mbola niteraka fampahoriana ho azy, mody alina ka, maditra, mifoka rongony, mifoka sigara, misotro toka dia mamono ao an-trano, vao tsy manome vola an'le zaza le reniny dia le zaza ndray mamono, vao ratsiratsy ny loka ao an-trano dia le zaza ndray mamono. Misy an'izany ane efa nandray olona ohatr' zany a, mety mahita ianao ranam-bavy, efa nandray olona ohatr' zany a, tena vonono ny zanany io reniny io satria ratsy ny loka ao an-trano, vakiny ny vilia satria hoe ratsy ny loka ao an-trano. Iaina ny vehivavy zany. Maninona moa le vehivavy miaina amin'izany? Izy ve ny nateraka iaina amin'izany? Tsy izy ny nateraka iaina amin'izany tompoko, fa no ilay ozina avy tany amin'ny Eva hoe indrindra faramanana anaka ianao, dia izay ny mahatonga azy mitondra fampahoriana ho azy ny fananany zanaka. Fahatelo, fahoriana no hiterahanao zanaka ho ny voalazan'ny Baiboly eto. Fahoriana no hiterahanao zanaka. Jereo tsara ny kamaroan'ny vehivavy eo am-piterahana, tsisy afaka mandahana zany tsika. Misy karazan'olo, za efa nahita vehivavy bevoka dia miteraka, maneny indray mandeha dia tonga dia teraka le zaza, salama tsara le zaza, tsisy problème le zaza. Fa misy karazan'olona vao hiteraka, efa tonga aloha zany ny DPA ny filazantsika zay a, tokony ho teraka le vehivavy jerefa na mbola niotra 2 volana. Za efa nahita vehivavy anankiray bevoka io vehivavy io 340 volana zay vao teraka, fa isorana an'Andriamanitra fa nanolo tena ho an'Andriamanitra aingana izy, dia natao traitement délivrance maraina sy hariva. Anisany nanao délivrance an'ilay vehivavy mihitsy a, maraina sy hariva natao délivrance, teraka le vehivavy. Fa efa 340 volana tsy nety teraka mihitsy io vehivavy io, efa marary le zaza ao anatin'ny kibony, efa tsy mihetsika tsony, zay izy vao teraka avy any moa le zaza noho ny fahasoavan'ny tompo a, dia salama tsara le zaza. Jereo tsara ny ankamaroan'ny fahoriana io vehivavy io am-piterahana eo. Be dia be ny vehivavy mamoaka an'ilay fiteny tsy hiteraka tsony mandrakizay farany sisy ty, satria nahoana marary eo am-piterahana. Misy tsy mahavita miteraka normal dia tsy maintsy didina, andaniana vola amina million maromaro ny fandidinan'ilay vehivavy. Mety ozytsika hoe normal reny tsy maintsy mididy, normal ane le mididy amin'ny mahampitsabo azy, tsy maintsy mitady vaholana izy mba hanavotana ny ain'le vehivavy sy le zaza. Fa aty amin'ny tontolo ara-panahy
misy ozina mamatotra mahatonga an'le vehivavy sary-piterahany reny, mahatonga le vehivavy mandany ny fananany ray manontolo zay vao teraka. Be dehibe nge ny vehivavy teraka e, de izy indray marary rehefa avy eo e, tavelany anatin'ny kibony any hono ny ino ty ny ahitra e, misy karazana aretina miforona, dirany rivotra hony e, marary be hony e. Be dehibe ny vehivavy maty eo am-piterahany. Zaza avitra fa le reny mpianakaviana maty, na le zaza ny maty fa le reny mpianakaviana ny velona. Be dehibe ny miaina am'izany, satria ny baiboly de milaza fahoriana no hiterahanao anaka. No lay ozina vokatry ny tsy nanarahana ny sitrapon'ny tompo na tonga ny eva vao ozina teto de nijaly tokoa eva. Mbola miampita ty amin'ny taranaka aby zao tsika miresaka izao ny akamaroan'ny vehivavy mijaly eo am-piterahana satria hoe fahoriana no hiterahanao anaka. Raha lasa anabavy malala mahita miaina am'izany ve ianao ankehitriny? Ozy ianao hoe tena zaty gn'ame nateraka hijaly, nanomboka sady manafisafo ny lohan'le zanako ao ianao, nanomboka niterahako an'ity zanako ty, nanomboka nitondrako fahoriana, tsy nahitako fiadanana hatramin'izay ny ainako, nanomboka nisiny ty za ty farany arany ny sasan'le zanany tsy tiany maizina mihitsy satria nampahory azy loatra. Misy indray ny sasany tiany le zanany satria mafy taminy vao tonga teto ambonin'ny tany io zazy io, lany ny vola. Nisy vehivavy anankiray zay zao teraka, tonga de tsy nisy ratsony tao anatiny, hatramin'ny masony ary tsy nahita, fotsy be mihitsy ny lelany rehefa navoaka, tsy maintsy nampidirana raha tao anatiny. Amonjena azy fahoriana iainan'ny vehivavy eo am-piterahana daholo zany rehetrarehetra zany. Raha ny tena nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy tsy hampahoriana eo am-piterahana zany tompoko. Ny tena namoronan'Andriamanitra ny vehivavy tsy hampahoriana rehefa manananaka zany, tsy hampahoriana rehefa mitaiza zazy zany, fa ny fironon'Andriamanitra hiadana ny vehivavy, fironon'Andriamanitra ilamina ny vehivavy, fa ny mahatonga n'izay fahoriana lasa mitranga izay de no le ozina fitany amin'ny eva mamatotra ny vehivavy, mamatotra ny vehivavy. Farany de mbola miteny izy manao hoe ary ny vadinao no ianteran'ny fanirianao ka izy no anapaka anao. Ny vadinao no ianteran'ny fanirianao ka izy no anapaka anao. Ny vehivavy tsy voafatotra ny ozina avy tany amin'ny eva zany zao manana fahaleovan-tena izy, te hividy zavatra izy de afaka mividy satria manana ny volany, manana ny fidiram-bolany manokany. Te handeha hanao vakansy izy de afaka manao vakansy satria manana ny volany manokany. Te hividy zavatra ho an'ny zanany izy de afaka mividy zavatra ho an'ny zanany satria manana ny volany manokany. Te hividy goûter izy, te hisakafo etsero izy de afaka mihinana satria manana ny volany manokany. Fa ny vehivavy voafatotra ny ozina, mbola misy ozina mamatotra azy. Le ozina eto de hery ratsy anankiray mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramandimby rehefa tsy tapaka le ozina. Ny amantarana zany fa voafatotra ny ozina le vehivavy, miantehatra amin'ny vadiny daholo ny zavatra rehetra. Te hividy akanjo izy de miankina amin'ny vadiny, te hividy sakafo izy miankina amin'ny vadiny, na crédit ary miankina amin'ny vadiny. Ny fiainan'ny ray manontolo miankina amin'ny vadiny io avokoa, ary ny vadiny manapaka azy. Be dia be ny vehivavy tena ny vady tsy mahazo mivoaka ny trano, ametrahana 2 arivo na 3 arivo io ataovy mahampy androany io, ametrahany vola tsy am'izao terena tsy maintsy ampy fotsiny, tsy mahazo mivoaka, tsy mahazo miaraka amin'ny namany, tsy mahazo manao fiainana mba miaina normala mihitsy fa gadra ao anatin'ny tokantrano io, na telefôna ary tsy mahazo mampiasa telefôna. Be dia be ny vehivavy tratran'izany. Nareo zao mety be dia be mahita an'ity émission ty fa tsy avela mivadinareo mampiasa telefôna de tsy afaka miantso sady tsy afaka mandefa SMS. Te handeha hivavaka fa tsy avela ny vady, tsy hoe le lehilahy ny ratsy saina na hoe le lehilahy ny tena hoe teraka tena nisy tandroka mihitsy izy avy tany, tsy izay le izy. Fa ny mahatonga an'le vehivavy mizaka n'izany rehetrarehetra izany de satria mbola voafatotra an'le oziny izy, de le vadiny miara-miaina aminy epitaly le fanamamatotra fotsiny tsotro zao satria raha mbola tsy tapaka zany le oziny de tonga de ampiasain'le ozina ity vadiny ity na ilay fanaratsy manageja azy sy mampahory azy, manapaka sy mife azy hatramikely indrindra mihitsy, hatramikely indrindra. Fa ny vehivavy tsy misy oziny manana fahaleovan-tena izy. Be dia be nge ny vehivavy amin'ny lafiny anankiray misy maharatsy azy, amin'ny lafiny anankiray misy mahatsara azy. Tsy avelan'ny vadiny miasa le vehivavy, rehefa tsy avelan'ny vadiny miasa nefa le vehivavy latsalatsaina isaky ny manome volan'le vehivavy ilay lehilahy. Iny misy vola ilaina de latsalatsaina, ianao mangata-bola foana, sady mahazo teny marana mba mangata-bola izy mba hividy akanjo ohatr'izao, de latsalatsaina za tsy amme vola tsisy nefa manana ihany izy. Misy an'izany amin'izao fotoana izao raha lasa anabavy malala no ilay ozina. De eo tsika zany no miresaka, mbola vao ozina ihany koa i Adama rehefa avy eo,
fa somary ampidiriko kely ty zavatra ity. Ny fanambady zany nareo mivady, ianao vehivavy nanana ny ozona manokana namatotra anao avy tany, ilay lehilahy koa nanana ny ozona manokana namatotra azy avy tany. Dia nitambatra zany nareo mivady mifanambady amin'izao tsika miresaka izao. Dia ireo ozona anankiroa zany vao may lasa nahazo namana, ny ozona vao amin'ilay vehivavy sy ny ozona vao amin'ilay lehilahy nitambatra satria fanamitovy ireo. Ny anankiray mety hoe ozona feno fahoriana ao anatin'ny tokantrano, tsy mahita mangirana, tsy mahita fity. Le lehilahy indray mety hoe ozona blocage fotsiny. Dia mitambatra ireo ozona anankiroa ireo dia izay no mahatonga le fiaina tokantrano le olona savoritaka ambony ambany. Za tena samy laza aminareo fa ny akamarony ny tokantranony olona ety ivelany izy no hitanao milamina, fa ny ao anatiny ao tompoko korotana daholo noho ilay ozona tsy mbola tapaka. Ny amatarana fa voafatotry ny ozona ny olona anankiray, areti-ponina fatiny ray aman-dreniny dia tsy tapaka le ozona dia matiny ny areti-po koa ny zanany, marary fo ny zanany, marary fo ny zafikeliny. Misy katarakta tena marary maso tena tsy mahita fa miraparapa ny ray aman-dreniny tany aloha tany, ny afara tamina fahajambana mihitsy. Dia efa mepita ty amin'ilay zanany le izy zany amin'izao, efa manomboka marary maso le zaza, efa nididina ny mason'le zaza fa hatramin'izao mbola tsy mahiratra ihany, efa manomboka tsy mahita lavitra, tsy mahita kaiky, efa manao an'ilay lopo be, le solomaso be reny. Mety hoe boka nitrosa ny ray aman-dreniny tany aloha tany dia boka nitrosa koa izy aty aoriana aty. Izay ny amatarana fa misy ozona le olona. Tsy nety tafita tamin'ny fiainana mihitsy le ray aman-dreniny tany aloha tany dia ohatr'izay koa ny zanany aty aoriana aty. Mety hoe nanakarena be ny ray aman-dreniny tany aloha tany, nanambola na izy azy fa misy aretina mitaizy, misy aretina mandany arena. Toka lahy na toka vavy mety nanambola fa tena matina toka, nararina toka. Zany hoe fanavy amin'ny ray aman-dreny le izy le ozony dia mifindra ty amin'ilay taranaka ty aoriana, mamatotra ny taranany hatramin'ny fara mandimby. Toko hoe mahatsara ny ilazako azy mahatsara sy mampiavaka an'ity ozony ity amin'ilay fanamanaranaka ny anarantsika teo aloha teo. Ny ozona amin'ny fotoana tapahana eo anatrehan'ilay ray aman-dreny, le ray aman-dreny mbola misy an'ilay ozona zany nitapahana le izy ka mbola tsy niteraka ray aman-dreny reo. Rehefa tapaka le ozona dia aorian'ny fanapahana ozona miteraka izy dia tsy mepitany amin'ny zanany le ozona. Fa raha ohatra efa niteraka le ray aman-dreny nefa le ray aman-dreny nitapahana ny ozona dia efa mefitany amin'ilay zanany reny le ozona, efa misy an'le ozona le zaza dia tsy maintsy atao délivrance ihany koa lay zaza amin'izay ora sy fotoana izay. Ny ozona niatra tamin'ny Adama zany zao eto raha jerevantsika ny voalazan'ny baiboly eo amin'ny 7:70 dia ozy izy: satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka ny hinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinanany, dia vao ozona ny tany no nataonao, vao ozona ny tany nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Zany hoe ny tany taloha zany maniriniry zavatra ho azy, tsisy olona niasa tany zany taloha fa tonga dia maniriniry ho azy ny zavatra tokony hohanina sotra zany. Fa ny Adama rehefa niain'ny feo amin'ny vadiny, le fiainona feo avady tsy hoe tsy mety, fa efa fantatry Adama hoe tsy azo hohanina le azo voarary dia mbola nyresen'le vadiny lahatra any izy hihinana n'le azo voarary dia tafaroboka, tsy nijoro amin'ny mahalehilahy azy izy zany fa voataona ny vadiny tao anatina fahotany. Dia voaozona i Adama hoe aniry tsilosiery anao fahoriana no hinananao ny vokany, lasa miasa mafy Adama zay vao mamokatra ho azy io tany io. Zay no mahatonga ny lehilahy, ny akamaroan'ny lehilahy miasa mafy be daholo, miasa mafy. Nefa ny problema karama azo amin'ilay fiasana mafy tsy mifanaraka amin'ilay rythme n'ilay asa kory, fa ny karama kely nefa ny asa tena mafy be. Isakariva mody ao trano reraka be foana, mampalahelo ane zany lasana bavy. Andevoziny le ozona manao hoe fahoriana no hinananao ny vokany. Ho an'ny olona mpiasa tany zany dia jereo tsara ny amafiny zany miasa tany zany fa tsy moro zany. Mety miasa bureau izy, miasa mafy izy ao fa kely ny karamany. Izay ny amatarana hoe misy ozona mamatotra. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao ny voalazan'ny baiboly, vao ozona ihany koa i Adama mandra-pivirinao any amin'ny vovoka. Nanomboka teo dia nisy ny fahafatesana. Zay tsy miasa tsy mihinana, mipetraha fotsiny anao hoe fa tsisy mihinana zany eo. Ny akamaroan'ny lehilahy rehetra tratrany zany daholo hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, rehefa tsy miasa ianao dia tsy mihinana. Ozona neny natonga an'izany.
tsy hoe miforonona ijaly ny lehilahy, tsy hoe miforonona iasa mafy nefa kely karama ny lehilahy, tsy hoe ozy ianao hoe za tena ny angarany vitana mihitsy, tena hoe minavahan'Andriamanitra, Andriamanitra manavanavaka, Andriamanitra tena mizatavan'olo, tsy mizatavan'olo izy ary tsy manavaka mihitsy. Fa noho ilay ozona avy tany amin'ny Adama, efa ozona Adama dia miampita ty amin'ny lehilahy amin'izao tsika miresaka izao. Nefa ny tena olana sady mampalahelo anie dia zao hoe ny akamaroan'ny olona mandre an'ny fitoriana filazana tsara sy fahamarinana takan'izao misy mbola manohatra ihany, misy mbola miteny hoe zay tsy liana amin'izany nefa efa hita zao fa potehan'ny ozona ny fiainany, mbola manamafy fo, tsy mandray fanapahan-kevitra an'olo tena ho an'Andriamanitra. Lazainao fa mamitak'olona, lazaina fa mandany andro amin'ny fivavahana, tsy resaka fandanin'andro zao raha lasa nabavy, fa tena famonjena antsika zay mahita n'ity fandaharana ity. Mission anay mpanompon'Andriamanitra mampafantatra anao zany fahamarinana zany dia mba ampiasain'Andriamanitra anao délivrance anao sy anampy anao mba ahafahanao mahita mangirana amin'izao fanomponao an'Andriamanitra ao. Betsaka ny olona mivavaka nefa mbola voafatotry ny ozona raha lasa nabavy. Betsaka ny olona mba te ho tafita amin'ny fiainana, mba miezaka mandany vola makarena mianatra arisy ary manovo fahalalany, fa noho io ozona io dia tsy mety tafavoaka mihitsy. Ampahorin'ny ozona ny vehivavy sy ny lehilahy amin'izao tsika miresaka izao. Amin'ny fandaharana manaraka dia ho azavaiko eto hoe nanao ahoana ny zanak'izy anankiroa ireo i Adama sy Eva, satria ny ozona hoy dia manaranaka io miampita any amin'ny zanaka le izy, satria mbola tsisy nanapaka an'ilay ozona tamin'izany fotoana izany. Dia Adama sy Eva moa zany olona niadana tao amin'ny sahedena, ndroahan'Andriamanitra niala tao amin'ny sahedena, fa nomen'Andriamanitra tany iesana miasa mafy amin'izay izy zany vao mihinana, fa tamin'ny voalohany ny lamina sy niadana tao anatin'ny sahedena. Ho jerevantsika ny toy an'ny tantara hoe niteraka izy mivady, nanao ahoana ny zanany a, inona ny ozona niatra tamin'ny zanany a, nanao ahoana ny toe-pon'ny zanany, nanao ahoana ny fiainan'ny zanany a, rehefa niteraka ny olona misy ozona. Satria misy ozona ny ray aman-dreny, dia amin'ny fotoana miteraka izy anankiroa misy ozona dia miampita any amin'ny zanany a ilay ozona mamatotra an'izy mivady. Ho jerevantsika amin'ny manaraka izay toy an'ny tantara izay. Fa eto zany dia te anaitra kely anao aho, te ampitodika anao a hoe afaka vahana io ozona io, afaka tapahana io ozona io. Ahoana ny anapahana an'ilay ozona? Tsy sanatria kory hoe mpitsabo na dokotera hoe mandeha mitady fanasitranana dia mahazo fanafody dia zay, tsy resaka zay le izy, fa resaka ara-panaty. Samihafa le resaka fanahy sy le resaka aretina. Ny aretina zay ny antony isin'ny dokotera, mitsabo ny aretina, fantaran'le dokotera hoe marary nify ianao dia esorina le nify, na hoe tapenana na karakaraina amin'izay fomba fahaizan'ny dokotera, ampitsarana n'le aretina eo. Fa ity problème resaka ozona ity, resaka ara-panahy le izy. Raha vao resaka ara-panahy ny resaka tompoko, tsy hoe fitsaboana indray mandeha tsy miverina dia vita, fa fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ny takian'Andriamanitra aminao. Ianao manapa-kevitra mivavaka, miala amin'ny fiainana zao tontolo zao dia mivavaka, zay no azoko antoka sy afahako manome toky anao hoe ho afaka 100 isan-jato ianao raha ohatra ka n'olo tena ho an'Andriamanitra hivavaka. Tsy olona hanandrana fotsiny hoe mba hitsapatsapany zany mba fanapahana oziny zany, fa olona tena vonona hivavaka tena an'olo tena ho an'Andriamanitra, hoe leo ny fahoriana, leo ampijaliana, leo tsy mahita mangirana, leo ataon'olona tsinitsinina, leo ampahorin'ny ozona sy ny asan'ny demonia, dia hoe nde hitodika amin'Andriamanitra amin'izay. Izay olona izay azoko antoka fa ho afahan'ny tompo izy. Ka raha matsapa ianao fa miaina amin'izany, manolora tena ho an'Andriamanitra. Ianao manolo tena ho an'Andriamanitra, zay hivavaka ho anao, zay anampy anao ary tsy avelanay ianao raha tsy mamiratra ny fiainanao. Tena marina zany. Tsy avelanay ianao raha tsy mamiratra ny fiainanao, tsy maintsy afaka ianao, tsy maintsy mahita mangirana ianao, mba hanaporo fonay aminao fa ny Andriamanitra zay torianay dia mbola miasa, mbola velona ary mbola manova fiainan'ny olona, ary tsy mankasitraka ny mahita antsika ao anatin'ny fahoriana. Zay ny izy fomba fiasan'Andriamanitra. Mahita zao Andriamanitra ny zanak'Israely hoe tao anatin'ny fampahoriana, dia inona nataon'Andriamanitra? Naka ny Mosesy izy irahany anafaka ny Israely tao amin'ny tanin'ny Egypta, afaka midina mivantana izy. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra, mampiasa mpanompon'Andriamanitra izy anafahana an'ilay mpanompo, zany hoe nyprograman'Andriamanitra zany fanafahana ny tiana tao amin'ny Israely. Dia izay programa izay elan'elanina mpanompon'Andriamanitra ny fahatanteran'izay eo amin'ny fiainan'ilay olona tian'Andriamanitra ho tanterahana ilay programa. Dia ohatr'izay ihany koa izy hitan'ny tompo io zavatra mahazo anao io, fatany io alahelinao io, hainy hoe mijaly ianao, hainy hoe tena miantso azy matetika ianao.
fa mitady dingana avy aminao ny tompo satria efa maniraka anay mpanompon'Andriamanitra izy mitory eto amin'ity fahita lavitra ity hoe misy ny ozony saingy afaka vonjena ny olona voafatitra anatin'ny ozony raha ny olo tena ho an'Andriamanitra sy anantona an'Andriamanitra izy olona tena vonona hivavaka mitondra n'izany afatra izany aminao androany azo hovaina ny fiainanao afaka hafahana amin'ny ozona mamatotra eo ianao mbola afaka tena hoe hitsimbadika io fiainanao feno fahoriana feno ranomaso afaka mbola hitsika ndray ianao ary tsy hoe tsika amboamboarina na tsika vendrana ho ny filazantsika azy zay fa tena hoe mahita an'le fiovam-piainanao anao dia hifaly mandrakariva ary hiteny manao hoe za moa ilay fiainako taloha iny dia lasa niovotrizao ankehitriny zany zavatra zany no andraindrain'Andriamanitra ny fiainanao fa ianao manaova dingana ray mpianakaviana malala manaova dingana ry reny mpianakaviana malala manaova dingana ozy ianao hoe za efa mivavaka ianao fa mbola voafatotry ny oziny mbola misy zavatra takian'Andriamanitra aminao ao zay ozy ianao hoe za efa mpiandraikitra firy-taona zay fa mbola voafatotry ny oziny tsy ampy le herin'le vavaka tsy ampy le délivrance tsy ampy le avon'lay herim-bavaka sy le refim-panahy ahafahana manafaka anao anatin'izay ozina izay zay ny etsoko anao ampitiavana be mihitsy aho manao fotoam-bavaka tsika isaky ny sabotsy tsy mampaninana any manentana anareo satria matoza tonga eto hitory-teny eto a hitona anareo hivavaka ny andehanako eto fa tsy andany andro akory sanatriny zany dia afaka manasa anareo a afaka tonga ianareo a ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny espace mangoté andrefanambojanahary espace mangoté andrefanambojanahary ampitan'ny toby raha tsy mandrava raha vainy anosy ianao a dia mandalo ny fraisina faefatra dia misy stationnement io eo tompon-dasantsy dia mbola mandroso kely eo aloha hoe misy arrêt amin'ny bus eo a dia misy accueil vehivavy manao saron-doha manao robe fotsy miavaka be mihitsy ilay accueil nataontsika tena hoe akanjo masina be ny akanjo anaovany a mba hampiavaka azy amin'ny olona rehetrarehetra eo dia anontalo io fotsiny hoe kristianina mandova lanitra aveo hoe na hitadany mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andriasy hoe tsy maninona zany a dia afaka tonga ianao a tsy za kory no andeha hotadiavintsika any fa ny tompo fa mba toromarika fotsiny zay a ahafahanao mahafantatra an'le toerana natanterantsika an'le fotoam-bavaka afaka tonga eo ianao zany manomboka amin'ny sivy sasany maraina io fotoam-bavaka io a afaka tonga ianao amin'ny sivy na amin'ny sivy sasany a dia ateriny zareo ao am-piangonana zany ao amin'le premier étage ao amin'ny espace mangoté ny fotoam-bavaka antsika ny sabotsy ho avy zao délivrance mahery vaika be anao ataontsika amin'ny sabotsy za eto tena manome toky anao hoe miova iono eo ny fiainanao miova iono eo raha marary ianao misy fiovana iono eo ianao renao hoe misy fiovana ianao mandeha mody raha marary ianao renao hoe misy fanasitrana ianao mandeha mody satria tsy andany andro tsika amin'ny fivavahana fa ny fivavahana ataontsika fivavahana misy fiantraikany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanao ka ho aninao zay tena tapa-kevitra hivavaka teo afaka ao anatin'izany ozina izany tongava ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy sasany maraina ao amin'ny espace mangoté andrefanambojanahary ho antsika any amin'ny province Madagasikara na any ivelany a afaka mihaino ny vantana na manaraka ny vantana ny fotoam-bavaka antsika amin'ny alalan'ny web radio foana isika amin'ilay lien rml.radio12345.com isoratako eo amin'ny écran io le izy a rml.radio12345.com io zany soratanao eo amin'ny barre de recherche na navigateur anao na mampiasa Google Chrome ianao na Google na Firefox na PDP reny opérateur afaka ampiasainy reny a soratanao io fotsiny io a dia manao recherche ianao misy page misokatra hoe misy hoe RML dia misy triangle kely ao anaty boribory a cliquenao iny a mampiditra méga ianao a activenao zany ny data anao a vao miklika an'io triangle io ianao tonga dia mandeha mivantana zany ny fotoam-bavaka avy any am-piangonana naiza toerana misy anao na any ambanivohitra be ary ianao a fa mahazo réseau fotsiny dia afaka maheno ny vantana ny web radio ianao zany ho fanampianantsika rehetrarehetra any amin'ny province sy any ivelany any zany a zay mahita an'izao fahita lavitra izao zay no azoko hanampianantsika rehetrarehetra raha mila fifandraisana amiko manokana ianao dia afaka miantso amin'ireo larina tarbi hitantsika ireo a anampy anao a sady hivavaka ao anao fa aza misalasala ny tompony hitahantsika tsirairay avy dia mandraisa fanapahan-kevitra fa fotoana fanafahana anao zao fotoana famonjenanao zao dia araka tamintsika teto a ny mpanompokelin'ny tompo apôstôly Andriasy avy ato amin'ny kristianina mandova lanitra ny tompony hitahanao manokana misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mbola afaka nanambara ny sitraponao teto a ingane izany teny zany tsy hiverina foana aminao fa hitondra fanafahana ho an'ny isam-batan'olona izay nahitanay teto tamin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra tompo amen mirara-tsosiny tsara ho anareo ny tenako a samy hitahin'Andriamanitra daholo tompoko miamazava ny fahamarinana miamazava ny fahamarinana fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao
ary toroteny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitory taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy hoandevo. Izao no natoko fahavalo ny andiny ny faharoa amin'ny telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana démonie hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana.